Manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonana ihany koa. Salama ihany ve? Samiretain'Andriamanitra hatrany. Hiresaka manokana isika androany mikasika ny tovovavy. Ny lohahevitra dia ataontsika hoe ry tovovavy tandremo ny herisetra. Ny tanora manko no tena hazain'ny devoly, indrindra indrindra fa ny zazavavy ka tandremo sao dia tratry ny fanararaotany anareo ry tovovavy. Isika olombelona no voary nataon'Andriamanitra farany indrindra tamin'ny famoronana, ary ny tovovavy dia tokony hatsapa fa efa vonona daholo mihitsy ny zavatra rehetra izay mety ho ilaina. Izay Andriamanitra vao namorona ny olombelona, efa tao ny masoandro, efa nisy hafanana zany, efa misy hazavana zany, efa teo ny rivotra, ny hanina, eny mety hatramin'izay hoe nahafinaritra ny maso ny mijery azy tahaka ny voninkazo, ny zavamaniry, ny biby fiompy, efa vonona ny zavatra rehetra. Ary tsy izay ihany ary fa hoe efa vonona ihany koa ny olombelona lehilahy, izay vao natao ny vehivavy. Tena manana tombam-bedy ambony ny vehivavy. Isika manko ilay farany vao misy fentiny, ilay nataon'Andriamanitra tsara indrindra no volavolainy tamin'ny tanany mihitsy, satria raha ny teny fotsiny izy tamin'ny namorona an'ireo voary hafa, ny olombelona kosa dia nataony tamin'ny tanany, nataony araka ny endriny, nataony tsara indrindra ary tena sarobidy. Eo imason'Andriamanitra dia tokony ho resy lahatra amin'izany. Isika, indrindra isika tovovavy fa be valeur, manana tombam-bedy ambony, eo imason'Andriamanitra isika izany. Indraindray manko isika tovovavy, indraindray isika olombelona mihitsy tsy mahatsapa an'izay tombam-bedy nomen'Andriamanitra antsika izay, raha tsy hoe ny hafa no heverintsika hanome an'izany antsika. Ohatra izany izao hoe amin'izao fotoana efa androsoan'ny teknôlôjia izao dia ny ankizivavy sasany tsy mahatsapa ny tombam-bidiny raha tsy hoe mizara ny sariny ohatra na ny momba azy any amin'ireny tambazotra tserasera ireny, dia ny hafa no manome mety hoe j'aime, manome commentaire hozy tsika miresaka momba an'ilay sary alefa, ary rehefa be j'aime sy be commentaire dia heveriny fa hoe izay ny tombam-bidiny, hoe tena tsara izy, be valeur izy, matoa be pity ao anatin'ilay sary omeny. Fa Andriamanitra nefa namorona anao olona manokana, mety mamitaka ihany ireny commentaire ataon'ny olona amin'ireny tambazotra tserasera ireny. Ny maro manko dia maika fotsiny hanoratra, hiteny foana hoe wow, tsara tarehy, tena mety sy ny sisa, kanefa mety tsy ho izay kory ny tena fihetseham-ponina azy ao an-tsainy, mety tsy ho marina izany fa mety ho fitaka, dia andeha tsy ireny no hianteherana hamaritra ny tombam-bidy. Fa Andriamanitra namorona anao manokana, Andriamanitra namorona anao olona miavaka, na ny kambana ary ny tsy mitovy, fa samy hafa nanaovan'Andriamanitra antsika ary samy manana ny tombam-bidiny na tombam-bidy ambony eo imason'Andriamanitra isika tsirairay avy. Ka andeha tsy havela ho simbasimbain'ny hafa izany fahasarobidinintsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Natoraly amin'ny olombelona moa, indrindra ho antsika tovovavy, ny faniriana ho tsara tarehy, ny fahatsapana hoe misy pity isika, dia indraindray mieritreritra hoe raha tsy mba manana olon-tiana ve dia tsy tsara tarehy, na raha tsy mba misy mity ve dia tsy mba manana ny valeurany hoy isika, na ny tombam-bidy. Fa ny fahatsarana efa napetraka Andriamanitra ao anatintsika dia tena tombam-bidy ambony, dia andao ekena ary avela iseho eo amin'ny fiainantsika izany. Ny tombam-bidy, ny hatsarana dia tsy izay miseho ivelany arak'ilay eritreretintsika ihany, ka hoe ny ivelany izany no amboarina, dia rehefa misy maneho an'izay hoe tena tsara tsara tsara, nefa mety tsy marina akory izay, dia hoe izay no tena tsara. Fa ny hatsarana dia ny ao anaty no tena hatsarana. Ny fotsotra, ny fisainana madio, ny fitondran-tena, ny fahatsoram-po, ny halemem-panahy, ny toetra tsara avy amin'Andriamanitra, ireny fitondran-tena mendrika ny sitrapon'Andriamanitra ireny, ireny no tena hatsarana. Ary Andriamanitra efa nametraka an'izany ao anatintsika, tombam-bidy ambony efa nataon'Andriamanitra ao anatintsika, ka aza manaiky re ny hoe isy olona anao tsinitsinina an'izany tombam-bidy efa nomen'Andriamanitra anao izany. Marina fa tsara ary tena ilaina, tena ampirisihina ny hoe makarakara tena, fa tsy hiankina amin'izay ety ivelany zazainao, fa rehefa tsara ny ao anaty dia miseho ety ivelany izany, mivoaka ho tsapany ety ivelany hoe tsara ary hafa mihitsy
ny olona anankiray. Mamela an'izany hatsarana napetraka ao amin'izany hanjaka eo amin'ny fiainany. Dia rehefa izay ihany koa manko dia hiaro anao amin'ny herisetra izany, hiaro anao ho lavitry ny herisetra satria manko ry tovovavy mety ny ataonao ihany anie no hisarika ny herisetra hanatona anao tandremo ny herisetra ry tovovavy. Ohatra raha ny fiakanjonao izao no misarika lehilahy dia mety ahatonga ny lehilahy hamiraviranao izany. Fa tsy ny fitafiana mampiseho ny firafitry ny vatana anie no tena hoe maneho ny hatsarana ohatra fa ny fitafiana mendrika, ny fitafiana manendrika ary manome haja ny tenanao. Ry tovovavy, tandremo ny herisetra. Tsy izay rehetra hoe manolotolotra zavatra, mety ho vola, mety ho fanomezana anao akory ny hoe tena tianao, fa mety ho fitaka ihany izany. Mety ho fomba ihany izany hanararaotana anao. Mety ho misy manko tambatambazan'ny olona amina vola, mety ho tambazan'olona amina fanomezana lafo vidy aza, mety hoe finday amin'ilay hika farany ve sa akanjo lafo vidy sa kiraro lafo vidy sa firavaka sa mety ho vola mihitsy. Dia manaiky hanakalo ny fahadiovany ohatra, na anaiky hanaovana tsinitsinina na hanitsakitsahana n'ilay tombam-bidy efa napetrак'Andriamanitra ho aminy fa tandremo. Aza avela araraotin'olona, aza avela ho hitsakitsahan'ny olona. Ny fahatsarana sy ny tombam-bidy efa nataon'Andriamanitra ao anatinao fa ianao dia olona miavaka, voary tsara indrindra. Ilay nataon'Andriamanitra sarobidy tsy tokony hisy anao tsinitsinina. Eo amin'ny fiarahamonina betsaka ny toe-javatra mety hisarika ny tovovavy ho amin'ny hoe ho tratran'ny herisetra na hiara-ny fanararaotana. Andeha isika hanaraka resaka ifanaovana tovovavy anankiroa. Bonjour qui ça va ve? Bonjour, ça va Arindry? Inona kiny vaovao Efa hitandry anambadiny ky mo Charlotte Anga, atovy matotra kia. Dia lehilahy nampirafy be iny ihany ve? Mafy ny kina azo azy raha le fitarainany tamintsika reny koa tsy hijaly fadiran'ovana. Tsy inona ky mo ny vadiny. Fizaki? Voafitaka daholo kitsika. Na iny lehilahy iny koa aza voafitakako. Aikala nahita lehilahy tamin'ny Facebook dia efa nifampiresahana daholo no midingana rehetra. Dia efa raikitra f'izao izy atao mariazy izao. Angaky? Za kosa aloha tsy atao mariazy amin'ny olona tsy hitako vatan'izany ny olona efa hita eto foana aza manahirana vao maika ohatran'izany. Hitakiko. Iza ny mahalala raha ratsy fanahy be kosa izany sa be vola be kizy? Tsy haiko. Ny azo lisotrato efa vita asehoko indry ve? Lisotrinona ky? Lisotry ny hoe ohatry ny ahoana ny olona tiako hiaraka amiko sy ny sisa Eshi, ndrikoky, zany koa ve ky dia asiana lisitra? Ny aky izay mipoitra eo ka hitako fa sady beau gosse ny be détente dia ekeko. Ontso, tsy mety ky izany koa tsy efa raha tahaka ny Charlotte ihany ny farany. Aloha na dia tsy beau gosse aza rehefa be vola dia mampiadana ky Ndry marina ky, tsy azo ndry mihitsy izany, tsy izany mihitsy ny atao hoe fitiavana. Finona ndraika? Ry tovovavy, tandremo ny herisetra. Ho antsika zoky sy ray aman-dreny dia adidintsika ny mananatra sy miaro ny tovovavy tsy hiara-ny herisetra na ny fanararaotana. Misy manko isika lehibe indray no mampirisika azy ireo hananao foana. Mety hoe azahoantsika tombony ilay izy. Any amin'ny faritra sasany moa dia misy mihitsy hoe mbola kely, mbola ankizy vavy dia efa ampanambadiana. Dia ny lehibe no mahazo tombony amin'ilay izy. Tsy mety izany. Andao isika mba hiaro, hampitsahatra ny herisetra atao amin'ny ankizy vavy. Ny ankizy vavy amin'ny mambola ankizy azy dia tokony mbola hisitraka ny zon'ny maha-ankizy azy. Tokony mbola hilalao, tokony mbola hianatra. Dia isika lehibe indray raha mampanambady azy dia ny mbola kely iny no lasa manapaka ny fivelarana izay tokony mbola hananany. Dia izy raha teo raha hoe ampanambadiana sahady dia mety hitondra vohoaka sahady ary vohoaka aloha loatra izany. Ny toe-batany mbola tsy vonona ao amin'izany akory, izy mbola tsy vonona ao amin'izany na ny hara-tsainy aza kanefa asaina manatanteraka dia herisetra izany. Tsy mety andeha isika hiady mba hampitsahara
fanararotana ny erisetra atao ny fanararotana atao amin'ny ankizy vavy satria tsy izy no mahazo tombony fa izy miaritra fiforetana anaty fa ny lehibe no mety ho mahazo tombony. Asa hoe natakalo vola be ve sa nahazo harena ny ray aman-dreny na heverino tombom-barotra ary ny zanany vavy ny sasany dia iny no anararaotany azahoana vola dia ny zanany no amidiny na hoe avela ny tsakitsahan'ny olona ny tombam-bidy ananany. Tsy mety izany. Andao hiady mba hiara-entana ampitsahatra ny erisetra atao amin'ny fanararotana amin'ny ankizy vavy sasy ianao. Ho antsika tovovavy kosa indray, tsara tarehy voajanahary ianareo. Aza vela hisy animbazimba na hanitsakitsaka anao tsinitsinina ny fahadiovanareo, ny tombam-bidy napetrak'Andriamanitra, ny hatsarana efa ao anatinareo. Araka ny lazain'ny Baiboly ilay ao amin'ny Timoty 1:4-12 ilay manao hoe aoka tsy hisy olona anao tsinitsinina anao noho ny hatanorana fa aoka tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana dia mba tena ho fitaratra amin'ny samy tovovavy any ianareo ary tandremo ny erisetra. Aza vela hisy anararotra anareo, hazony ny tombam-bidy ambony efa nomen'Andriamanitra anareo dia ho lasa lavitra, ahita fahombiazana, hiaina fifaliana, tsy hiaritra fiforetana anaty fa kosa ho lavitra ny erisetra ianareo tovovavy. Ho tafita ho avy mamiratra no manoloana anareo. Mety misy hiaran'ny erisetra ve ianao tovovavy na ny namanao akaiky anao na ao antsika lehibe mety anjanantsika na ny amin'ny fiarahamonina misy antsika? Andao hifanampy, andao hifanolo-tanana, andeha ampitsahatra ny erisetra miatra amin'ny tovovavy dia andeha asaiko ianao andao entina hambavaka izany izao. Mivavaka isika. Andriamanitra iray eo, ankasitrahanay ny torohevitra afaka ny fanoloranay. Mivavaka kosa izay ankehitriny ho an'ny tovovavy, indrindra raha ity miara mivavaka ity ny hoe hiaran'ny erisetra. Mety misy ihany koa amin'ny fiarahamonina misy anay, mety ho akaiky anay. Andriamanitra meteza hanampy azy ireny. Amboary koa izay mba ho fitaovana ampitsahatra ny erisetra ary omeo fahendrena ny tsirairay avy mba hiaro ny tovovavy tsy hiaran'ny erisetra. Misaotra Andriamanitra matoky anao izahay amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ankino amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary raha hiaran'ny fanararotana ianao dia Andriamanitra ny anaisitra an'izany ka mivavaha hatrany hatrany. Manirina sosiny tsara indrindra ary manome fotoana anao ho amin'ny raha-pisytoy izao indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma.